Fiatrehana sy fitodiana amin'ny tsena anatiny sy ivelany izay lahara-pahamehany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ankehitriny dia ilaina ny fampiroboroboana ny fandraharana ara-pamokarana na ny agribusiness eto Madagasikara. Nisy araka izany ny atrikasa famolavolana ny pakiady nasionaly mahakasika an'izay fandraharana ara-pamokarana izay ny 20 septambra tao amin'ny Carleton Anosy. Naharitra efatr'andro izany. Etsika entina indrindra ho fanangonana-kevitra amin'ireo sehatra rehetra ao anatin'ny fampiroboroboana ny famokarana. Ny sehatra tsy miankina, ny solotena ny mpamokatra, ny teknisianina teo anivon'ny ministera, fiara-miasa tamin'ny GIZ sy ny Prada. Zava-dehibe ny fametrahana ny pakiady mpampandrosoana sy ny fampivoarana ny fandraharana ara-pamokarana ka ahafahana manamora ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina izay miantoka ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fandraharana eny ambanivohitra. Marina fa fanamby mba hatongavana amin'ny fahavitantena ara-bary ny fametrahana an'ity pakiady nasionaly mahakasika ny fandraharana ara-pamokarana ity ho fanatanterahana ny velorano fahasivy. Ity atrikasa androany izay atrikasa fanomboana ny famolavolana ny pakiady ampiroboroboana ny sehatra ny agribusiness izay pakiady nasionaly zany izy io ataontsika eto amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana aron-jono dia toyan'ilay atrikasa izay efa niantsona ny secteur privé ireo sehatra tsy miankina rehetra zany nantanina ny hevitra izy ireo ny amin'ny mampiroboroboantsika ny agribusiness zay ka tao anatin'izay dia miantso ny apoian'ny Prada zanytsika GIZ tamin'ny fiantsoanan'ireo teknisiana sy manamahay maro internationaux sy fitovarana amin'ny amolavola an'izay fa arak'izay hoe tsy vitan'izy ireo rery dia niantso ny olona rehetra izay voakasika ilay pakiady teknisianina ny ministera ireo mpiara-monimponantoka maro isan-karazany ny mpamboly ny secteur privé somary tsy voatanisa izay rehetra tena hoe misehatra ao anatin'izay agribusiness izay tena antsoina daholo ao anatin'ny roavolana ny eritreretana monasty izay ataontsika hoe fohy ihany izay fa izay indrindra no antony hoe nasiana nyity atrikasa mandritra ny efatr'andro ity mba ahafahantsika mahazo hevitra farak'izay betsaka sy mba hoe eny daholo ny olona rehetra participé hatramin'ny farany. Ankehitriny tsika tsy afaka tsy maintsy miatrika tsena ary araka ny velorano ny président hoe mahavita tena ara-tsakafo Madagasikara vita zany dingana voalohany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo efa vita zay dia tsy maintsy hiatrika tsena izay tsika ary tsy afaka miatrika tsena tsika raha tsy maintsy amin'ny resaka agribusiness tsika dia miresaka filaran-tany kezabe miresaka fampitombona ny vokatra fanajariana kalitao sy ny sisa dia ireo sehatra tsy miankina no anisan'ny fototra iray lehibe amin'ny fampiroboroboana an'izay agribusiness zay ka ny tanjontsika zany dia ahafahana mampivondrona ny hery rehetra amin'ireo secteur privé miara-miasa akaiky amin'ny mpamboly hiatrika tsena dia ny pakiady ahafahantsika tonga amin'izay zany anton'izao. Nandrisy ny efatr'andro manindrotra dia teto amin'ny Carleton ny bizaika zany misy ireo sehatra maro rehetra eto amin'ny sehatra fambolena fiompiana aron-jono ary indrindra ireo tsy miankina sy ny mpamokatra mijery ary nandinika ny famolavolana ny pakiady momba ny agribusiness. Tsy maintsy atao zany ary anatin'ny contrat programman'ny ministera moa zany ny ahafahana manana an'izay azo hoe cadre stratégique incitatif na hoe amaritana hoe inona no ahafahantsika mampirisika ny sehatra tsy miankina andeha amin'ity agribusiness ty. Eo indrindra koa rehefa zay filohampirenena tany amin'ny foara hoe tokony vadika ny sehatra matianoko ary ny agribusiness dia endriky mahamatiany satria zavatra voasoratra zavatra voafehy ny ataontsika hoe formel no zavatra natao teto. Misy ary ny fanampinana men'ireo mpiara-monimponantoka dia tsy zany fa ny GIZ Prada izay nanana tamin'ny ministera nanatototsana izao atrikasa zao ka tsy tapitreto ny asa. Ny atrikasa tamin'ny efatr'andro dia afaka hevitra
afana tena mamolavolale paikady dia misy an'ireo mpahay avy any ivelany na reo experterationao sy ny mpahay eto amitsika malagasy dia raha molavola ary tsy ho ataontsika ela be zany fa mandrisin'izay volana dia ho vitany ireo zavatra ireo ary dia atolotra atsika indray ho amarinina sy ekena mba anansika an'izay cadre na felitra anankiray ahafahantsika miditra ao anatin'izay business dia famille lehibe amin'ny fampivoarana ny toe-karena ty ambanivohitra famille lehibe ahafahana mandray na dia ataontsika hoe fivoaran'ny toe-tandrona ka azo avadika ho zavatra tsara ahafahana miasa ao anatiny ahafahana manao agribusiness ary ahafahantsika mahafantatra zany manana an'izay le hoe cadre zany satria ipetraka amin'izay zany reo lalàna isan-karazany ahafahantsika tsy miopefy fa manaraka ny tokony izy ahafahantsika mampitombo ny fampivoarana ny ety ambanivohitra mampitombo ny fampiroboroboana izany ary hatateraka ny velorano fahasiva izay ijoroan'ity ministère ny fambolena fiompiana ary joroa ity